Faly miarabantsika rehetra manaraka ny RBC GTV ho anao izay tsy mbola manaraka ny chaîne moa dia manasa hatrany tenako abonnez-vous mba ahafahanao manaraka antsakan'ny sy andavana ireo zava-misy eto amin'ny firenena. Vao malaza amin'izao rasy fotoana zao dia resaka intoxication alimentaire nahazo ny olona namonjy fety anniversaire amina espasy anankiray. Araka ny vaovao farany azo voaray dia raika ambin'ny folo ny namoy ny ainy ary io mbola maro ihany koa ireo manaraka fitsaboana. Mampalahelo zany tranga izany, hoe zavatra mampalahelo. Efa be dia be ny fety eto amin'ny firenentsika, ho vetivety iny ny filohantsika Andriamatoa Andry Rajoelina tratran'izay intoxication alimentaire izay miaraka amin'ireo délégation izay tarihiny. Nisaoran'Andriamanitra tsisy iainana fohy ankehitriny nefa dia nisy izay iainana fohy izay, mampalahelo ilay tranga. Ka voalohany indrindra aloha dia mankahery ny fianakavian'ireo traboina, mankahery satria fety no natao kinanjo fahoriana no tranga. Misy zany hoe ray aman-dreny anankiray io namoy zanaka anankiefatra tao anatin'ilay fety. Henjana zany tena hoe marary ary tsy te eo amin'ny toeran'ilay ray aman-dreny tratran'izany loza zany tenako. Tena marary hoe zanakao anankiefatra nafoinao tao anatin'ny tranom-pimaso. Henjana zany zavatra zany. Lasa moa iny loza efa tsy heverina intsony, tsisy solution intsony fa mandeha mantsy ny aia hoe inona nahatonga an'ilay intoxication alimentaire. Sao dia mahaterina fanapoizinana ara-sakafo tsotra izao, na hoe ilay sakafo mihitsy no nasiana poizina. Dia te hanazava amintsika zao hoe inona ny antony mety mahatonga an'izay intoxication alimentaire izay. Misy antony vitsivitsy fa mizarako amintsika ity. Inona no mahatonga an'ilay izy? Voalohany indrindra aloha dia resaka fahadiovana. Izay mila jerena akaiky hoe ahoana ny fikarakarana sakafo. Fahadiovana, sao nisy microbe izay nocive ho an'ny vatana ka mazava ho azy miteraka fanapoizinana ho an'ilay sakafo. Zay voalohany indrindra zay. Faharoa manaraka an'izay, eo ihany koa ny resaka conservation an'ilay sakafo, izany hoe ny fitehirizana an'ilay sakafo. Ara-dalàna ve ilay fitehirizana ny sakafo sa nandray anjara ilay jirama? Inona no tiako resahana amin'ny hoe nandray anjara ny jirama? Moa ve ny réfrigérateur dia velona tsy tapaka nandritra ny fotoana nampisy sakafo nitehirizina tao anatiny? Anisany miteraka fahampoizinana ho an'ny sakafo izay hoe réfrigérateur tapaka izay, ny jiro tapaka zany. Satria ny sakafo dia misy ny fomba fitehirizana azy hoe ity mila atao amin'ny température ambiante, ity mila conservena moins zao degré C ity, izy ity mila an'izao. Ny olona nianatra cuisine moa tena mahafantatra an'izay zavatra zay. Zay mila jerena zao hoe nanao ahoana ny fomba fitehirizana sakafo. Ara-dalàna ve? Tsy tapaka ve ny jiron'ny jirama? Dia eto ihany koa solution anankiray arosoko dia zao hoe isika traiteur angavy tsika mampiasa groupe électrogène rehefa mikarakara sakafona olona, un événement ohatran'ireny, mba iarovana an'izay resaka délestage zay. Raha tsika mahita fa ny jirama eto amin'ny firenena dia tsy azo ianteherana, izay tiany zalà no ataony zalà, ka dia mila maizo zany tsika traiteur mba iarovana ny ainy vahoaka malagasy mpiray tanindrazana, dia mila mampiasa groupe ianareo. Tsy maninona na somary miakatra ny frais de service nareo fa mba iarovana ny ainy. Be sy maro satria mampalahelo tranga-javatra toy izao ny jirama efa tsy havan'ny vahoaka rahateo. Inona ihany koa?
zavatra anankiray tiako resahana de eo ihany koa resaka fikarakarana ny sakafo mihitsy zany, eo le fahadiovana indrindra ny fikarakarana hoy zao, eo ihany koa le fomba fikarakarana ny sakafo satria misy ihany koa ny sakafo ohatra tsy afaka mitambatra, de raha mitambatra le izy de miteraka fanam-poizirana ihany koa. Ny zareo mpahandro moa mahafantatra an'zay hoe inona no tokony atambatra, inona no tokony tsy atambatra, iny zany fa mety tsy misy zavatra izay satria efa manana traikefa reo olona ireo. Izao ihany koa moa ve le sakafo nampiasaina tsy lany daty satria raha lany daty le sakafo de lasa mivadika poizina, ka mila atao ihany koa ny fanadihadiana mahakasika an'izay zavatra zay. Ary anitanako antsika tsirairay rehefa mividy zavatra produit industriel reny surtout normalement misy etikety le izy hoe zao ny date d'expiration, de mila jerentsika zay zavatra zay sao de efa expiré le sakafo, na expiré 3 jours 1 jour fotsiny aza hoanina intsony, tsy ampiasaina intsony satria loza ho an'ny fahasalamana zay sakafo lany daty zay, ka zay mila jerena akaiky zay. Ary raha mahita tranga ohatran'izany tsika ohatra mividy zavatra eny amin'ny épicerie na eny amin'ny grande surface ohatra, mahita sakafo lany daty tsika de signaleo lay tokony entina vidintsika hoe lany daty ny sakafonao, ny zavatra amidinao, ka aoka andeha jetenareo any amin'ny fanaripaha na mandehana midoronareo. Zay zavatra anankiray zay. De mandeha moa ny resaka hoe sao de fanapoizinana tena tout simplement zany zany hoe de le sakafo mihitsy no rarahana poizina hono satria rapida be lay fahafatesana zany, de iny possible zany zavatra zany. Fa zaho aloha mila jeretsika ihany koa hoe ohatrany ahoana ny olona tratran'ilay intoxication zany, ohatran'ny hoe ny fomba namonjena any zareo. Moa ve rehefa tarainy narary kibo de mbola nandrandrasana teo aloha sa avy de nentina nakany amin'ny toeram-pitsaboana avy hatrany, zay anankiray. Satria intoxication alimentaire poizina le izy ka rehefa nataraikitsika mitondra ny marary any hopitaly de maty mazava hoazy, tsy zakan'ilay vatany intsony ny miady amin'ilay poizina. Eo ihany koa ahoana ny fomba nitaterana ny marary tany amin'ny hopitaly, eto amitsika izay olana goavana efa hatramin'izay resaka embouteillage, indrisy moa fa teleferika no solution narosony fitondram-panjakana ho vahaolana amin'izany, teleferika hoy izy zareo no vahaolana. Ny tenako manokana aloha de tsy pour am'ilay teleferika, tsy vahaolana zany satria koa rehefa misy teleferika eo de mihena ny tômôbila ampiasain'ny olona, fa ny mpampiasa tômôbila dia mampiasa ny tômôbilany foana izy na misy teleferika aza eo, ka noho izany tsy de vahaolana ny teleferika io. Ka zay mila jerena hoe nanao ahoana ny fomba nitondranandreo marary tany amin'ny hopitaly, raha ataotsika hoe hoentina amin'ny hopitaly zareo, firy minitra adiny firy vao tonga teny amin'ny hopitaly le marary, faty ihany no hiavana amin'ilay marary satria fotoana teny an-dalana lava be, tamin'izany na le fiara tonga de embouteillage tsy haiko, tsy mandeha 20 kilomètres par heure ve reny tômôbila reny rehefa amin'ny lalana eny, 10 kilomètres, 30, 40 eny an-dalana tratran'izay embouteillage zay, kanefa ny marary zany urgent zany mila entina aingana, mila tsy mijanojano ny fiara mitondra anazy. Moa ve nisy zay zavatra zay, de normal raha ataotsika hoe maty lay olona vao tonga any amin'ny hopitaly. Ka eny de manao an'izao ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky an'izay, tsy hoe akory ampidirako politika le resaka, fa na tianareo na tsy tianareo de ampidirako fanentanana ihany le izy mba hataitra ny fitondram-panjakana satria mampalahelo ny vahoaka malagasy, tiako ny vahoaka malagasy de tiako mba ho salama, tiako ho ela velona, ka manentana anareo mpitondra fanjakana nandraikitra mba mijery an'izay resaka lalana zay fa enjana be ny embouteillage eto amintsika, tsy hoe akory efa be ny embouteillage de mandroso Madagasikara afaka ny tenenindreo général Ravalomanana, tsy marina zany, olona tramba no miaina am'izany, tsy manana raisonnement ohatran'izany. De zao manao fanentanana ihany koa ho an'ireo mpitandro filaminana zay manao enquête zany mahakasika any raharaha fanapoizinana iny mba hijery akaiky.
manao enquête lalina hoe inona no tena olana, le sakafo nandady ve sa fahadiovana sa ny jirama nandray andraikitra. Zay fa de tsy ho lava resaka aho fa de miaraha ary mankahery indrindra indrindra ireo fianakavian'ny Tsaboina rehetrarehetra de mirary fahasalamana ho an'ireo mbola Tsaboina am'izao fotoana izao. Manam-pioana tompoko. De ho anao zay nanaraka hatramin'ny farany de manentinao hatrany ny tenako, abonnez-vous amin'ny chaîne RIPCG TV mba ahafahanao manaraka tsy maintsy andavana ireo tranga amin'ny firenentsika. Velomany.